ihany participer tsy isy tsony le bilatéral misy ihany ny AFD fa kely freo manao anatin'le kitapo be n'Union européenne ty alefa ny Madagasikara fa ivoko anatin'ny crise izy zao ho hitanao mba ameko koa ny anglais rehefa hoe ahoana ndrahitana vola mba ameko koa ny ray zay faharoa tsy afaka miala amin'ny FMI tsika satria ny FMI any manao ny macroéconomique rehefa ny FMI milaza hoe ty zao anaovana azy ty zao anaovana azo manana mpiara-miasa tamiko aho zao lasa directeur ny FMI zay miara-miasa amiko mihitsy manatanteraka n'ity projet ty dia efa mazava fa miany fotsiny raha okatra koa ny relation resahana ny vice président banque mondiale amin'izao fotoana zao nge afeziganime zay niaraka tamiko teto nanao an'le map 1 ty teny aminareo miassuré azy zany nahitako an'ity vola anaovana an'ity tsy miteniteny foana na zavatra azo tanterahana azo atao le izy hoe ty le izy dia hoy izy nareo hoe ientehitra azy foana ve tsy entehitra aminy tsika fa misy ny atao hoe à court terme anaty fotoana fohy tsy maintsy ataontsika ny fampiasana volany aloha dia misy ny atao hoe à moyen terme dia sady miezaka ihany tsika dia misy ny atao hoe à long terme mitrandraka ny arena tsikisika zay ny fomba amatsika an'io izay ny makasika an'iny fa eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia tsy manaiky ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny fikambana taxi Antananarivo renivohitra na ny FTR ireo mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity fanambarana moa raha tsy ivina dia nambaran'ity filohany fa anoana ny candidat André Rajoelina ny fikambanan'ny FTR na ny fitaterana taxi eto Antananarivo renivohitra lavin'izy ireo marindrano izany fanambarana izany satria tsy ny fampiarana ry tsy ny fampiresana ihany koa ankoatran'izay ny fiarakaretsaka dia mitatitra ny karazan'olona rehetra eto Antananarivo renivohitra ka tsy tokony holotonina amina resaka politika sahala amin'izao maro ihany koa ny olona izay hoentin'izy ireo samy manana ny safidiny sy ny loko politika ka tsy tokony hosimbaina amin'izany resaka politika izay nataony ity filohan'ny fikambanana taxi ity ho amin'ny tombotsoany manokana dia rahantsika ny fanadina hoentiny Fanuela Andriana Tenaina teo amin'ny sariny afitra lalaina makasika an'izay Manohatra tanteraka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny FTAR Clémence Rarnirina ny mpitondra fiarakaretsaka sasany eto Antananarivo renivohitra nambaran'io filoha io mantsy fanohana ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena nandahy izany fanambarana izany anefa ireo mpitondra taxi eto Antananarivo renivohitra tokony samy manana ny safidiny izy ireo raha nambarany fa tsy terena fotsiny hifidin'ny kandida iray. Misy zavatra tena tsy mety aminay mpikambana indrindra ao anatin'ny mpikambana taxi dia tsy ekenay ilay fanambarana nataon'ny présidentinay iny Madame Clémence satria ny taxi fantatrinareo tsara fa transport public anazy dia tokony ary tsy maintsy neutralité neutre zany manoloana ny ana rehetrarehetra satria ny karazan'olona rehetrarehetra no entinay aty hoe zany zay tsy tokony hanana firena politika ny fanambarana nataon'ny Clémence zany ny tenako moa zany dia efa nisan'ny olona natsony tamin'ny telefona zany hoe anambara fanambarana fa anoana tsisy fepetra an'Andriamatoa Rajoelina numéro 13 za tsy any amin'ilay hoe anoan'andra kotona anoan'andra be zany fa ny anahy zany amin'ny mataxi civil anay indrindra fa eto Antananarivo ndresana dia tsy tokony anoanan'izany izy. Etsakilany nanambara ihany koa izy ireo fa ny kandida Marc Ravalomanana no maharesy lahatra azy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Zahay fikambanana taxi eto Malakely zany hoe misy fikambanana fimpafi fikambanana mpanao fitaterana taxi ville Antananarivo dia manohatra ny teny voalazan'ny FTAR hoe manohana ny Rajoelina fa izahay kosa dia manohana kitsarany pintsiny ny candidat numéro 25 taxi ville Antananarivo. Manentana amin'ny mpamily fiarakaretsaka eto andrenivohitra ihany koa izy ireo mba haneo ny safidiny ankalalana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tandidomin-doza kosa ny firenena raha toa ka tsy alana eny anivon'ny antenimieram-pirenena ilay lalàna izay mifehy ny fanagiazana ireo fananana izay azo tamin'ny fomba tsy ara-dalana sy ilay lalàna atao ady amin'ny famotsim-bola sy ady amin'ny fampiroroana ara-bola hoy ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity efatrany amin'ny taona 2024 ireto lalàna ireto nalefa teny anivon'ny antenimieram-pirenena saingom-bola tsy fantatra mazava izay andaniny sy ny mamboaka an'izany volavola andalana izany. Anja minano mijanary sy tiavana rakotondrany.
Anatanteraka tombanezaka eto Madagasikara ireo firenekafa mitovy amintsika amin'ny volana Jona 2024 mba hijery akaiky ny fomba fampiarany Madagasikara ny lalàna amin'ny feny fanakiazana ireo fananana azo amin'ny fomba tsy ara-dalana. Ity lalàna ity izay mbola tsy nolanindra solombavam-bahoaka hatramin'izao na rehefa tamin'ny taona 2024 ary izany no napetraka teny amin'ny antenimieram-pirenena. Ny fametrahana izany lalàna izany anefa dia isan'ny singa iray miantoka ny fangararany ny fitantanana ny firenena indrindra ireo arena tsy ara-dalana ireo. Io ihany koa ny fahafahan'ny fanjakana mitaky onitra mahakasika izany. Izay moa ny antony anaranay an'izao antony natokavana aty mamelabelatra sy manaitra ny antenimieram-pirenena araka ny nambarako teo raha ohatra zao le resaka hoe recouvrement des avoirs illicites dia hisy ny évaluation izay ataon'ireo firenena mitovy amintsika miaraka amin'ny ODC kasika hoe ahoana ny fomba nampiarana sy ny fanaraha-maso ny fampiarana zany recouvrement des avoirs illicites zany satria araka nambarako teo hoe isika dia ao anatin'ny firenena rehetra izay nanaiky hiditra amin'izany ady zany dia andraikindraikitra mikasika an'izany hoe recouvrement des avoirs illicites izany. Tsy io lalàna amin'ny feny fanakiazana ireo fananana azo amin'ny fomba tsy ara-dalàna io ihany anefa anona alefa teny amin'ny antenimieram-pirenena fa io ihany koa ny lalàna mahakasika ny famotsim-bola ady amin'ny kolikoly ary ny ady amin'ny fampiororona. Ka amin'ny volana aprily 2024 dia isy ihany koa ny tombanezaka izay atao ko raha toa ka tsy tafapetraka ireo lalàna ireo dia ho tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe liste grise Madagasikara. Ho sahirana anefa ny firenena raha toa ka tafiditra ao anatin'izany liste grise izany. Tsy ho azo itokisana mantsy ireo vola mifamezivezy eto an-toerana ka miteraka fahavoazana amin'ny lafiny ara-toekarena. Takizay ihany koa niditra ary naneho ny fahavonona ny Madagasikara matoa nanosony andreny fanarahana iresa-pirenena isan-karazany pirofy ihany koa ny fisian'ny rafitra isan-karazany eto Madagasikara mikasika an'izany izay tena teo bianco sanifiny pôle anti-corruption amin'izao fotoan'izao dia izany maneho fahavonona ny firenena malagasy hatramin'izany. Saingy araka ny teninao teo raha iny ndray koa zao tsy lany dia araka le niteneniko teo raha tsy vita amin'itiny dia amin'ny avril 2024 Madagasikara dia tafiditra ao amin'ny firenena atao hoe liste grise. Le liste grise moa zany dia hoe mampatahotra mampieritreritra ny fomba fampidirana vola eto Madagasikara. Androany maraina moa no nanatanterahana ny fivorim-be nampahafantarana io volavolan-dalàna io tetsy amin'ny lapany antenimieram-pirenena ka ny ministra ny fitsarana ny tale jeneraly Bianco sy ny samifina no nitondra fanazavana mahakasika izany ary ny folakandro dia nidoniana tamin'ny asambomera izany ary aorian'izay vao isy ny fandaniana. Mariana moa fa dia vitsy ireo solombavam-bahoaka teny an-toerana tamin'ity androany ity. Tsy ala lavitra ny eny amin'ny antenimieram-pirenena ihany isika dia lany tena ivon'ity androm-panjakana ity androany zany isy olo-toerana ny tompoko la RABETAFIKA FULGENCE ao anatin'ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony amin'ny fiarovana ny demokrasia ny fanjakana tan-dalàna ramatoa ASSOMANY NEE OSCAR IRENE izay solomam-bahoaka ny Madagasikara. Solomam-bahoaka miisa 12 tamin'ny 12 moa no ny fidia azy ho tafiditra indray zany ao anatin'ny ity filan-kevitra ity. Manjaminana menjanahary sy tiavina rakotindrina. Miisa roa ireo solombavam-bahoaka ny latsaka hofidiana ho mpikambana ao anatin'ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna tetsy amin'ny antenimieram-pirenena androany dia ramatoa ASSOMANY NEE OSCAR IRENE sy Ravaltera Jacques Michael. Nomena 10 minitra avy moa ny kandida nanaovan'ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fifidianana saingy tsy tonga niatrika izany ny kandida iray Ravaltera Jacques Michael no sady tsy nahatonga solon-tena ihany koa. Raha ny hita teny an-toerana dia solombavam-bahoaka miisa 12 tamin'ireo 12 nandaja-bato no nifidy andramatoa ASSOMANY NEE OSCAR IRENE. Raha tsy ahivina moa dia miisa 7 ny mpikambana ao anatin'ity rafitra HCDDED ity ary tokony anana solon-tena ao anatin'izany ny antenimieram-pirenena ka izany indrindra no antony nanaovan'izy ireo fifidianana androany no ny solombavam-bahoaka mpikambana teo aloha izay nodimandry tsy iza moa izany fa tompoko la RABETAFIKA FULGENCE. Misaotra nareo amin'ny fahatokisana izay mipetraka roa amiko. Mavesatra dia mavesatra tokoa zany adiny mipetraka roa amiko zany. Koa miezaka tokoa tsy handiso fanampianana nareo. Anao izay tratry ny heriko aho
amin'ny mandraikitra vaovao izay hosahaniko. Ivatika lafim-baovao hafa isika eo amin'ny pejiny toekarena dia ny fanitanana ny firenena sy ny vahoaka ao aminy mba andoha hetra no vahaolana lehibe hitandreo mpikaroka siantifika eo amin'ny lafiny ekonomia sy sosialy ampandrosoana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha toa ka mandoha hetra mantsy ny tsirairay dia mampihena ny filanany famitsim-bola avy any ivelany izany, fa isan'ny fototra iray hiangan'ny fampandrosoana ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba samy atsapa tena ho tompona andraikitra avokoa amin'ny fitantanana ny firenena ny tompona andraikitra eny anivon'ireny faritra ireny fanadinana izay hoentiny jenita soalalaina teo amin'ny sarin'ny rivo rakoton'ireny. Tsy maintsy miainga amin'ny famantarana ny olana sy ny filan'ny vahoaka malagasy vao afaka mandroso vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena isika raha nambarany ny mpikaroka siantifika eo amin'ny lafiny sosialy sy ekonomika. Isan'ny vahaolana lehibe hitan'izy ireo ny fanintanana ny tsirairay mba andoha hetra. Raha toa ka samy tonga saina andoha hetra ny tsirairay dia hiena ny findramam-bola avy any ivelany. Tsy voatery homena fanatsim-bola ny eny anivon'ny kominina sy ny fokotany rehefa samy manefa ny adidiny amin'izany ny tsirairay. Ary mahatonga ny olona holiana bebe koa amin'ny sehatra fampandrosoana ny faritra izay misy azy eny sy ny firenena ny fandoavan-ketra. Misy commune tena manana capacité ny ilazana anazy hoe afaka mamadika ny mety vola azony zany ho lasa tena fampandrosoana tena izy ny fotony ohatrany hoe anamboarana sekoly, anamboarana CSP, anamboarana tsena sy ny karazana zany. Ny commune ane tsy voatery hoe amena vola foana vao tokony androso, misy lesoka hitanay koa zany tao anatin'izay. Ohatra fotsiny hoe ny tena fidiram-bola ny commune tena izy zao ny tena tokony azon'ny vola betsaka dia le IFPB sy ny IFT, impôt foncier sur les propriétés bâties zany sy ny impôt foncier sur les terrains zany. Dia ny olana tsy mety mitaky an'io hetra io ny commune fa manino zareo zany tsy te hiady amin'ny olona eo amin'ny tanànany izy. Dia ambomboarina eo fotsiny zany le izy dia miandro subvention amin'ny fanjakana izy. Zay nefa ny anisan'ny lesoko anankiray tsy mampandroso antsika. Betsaka zany ny olona tsy mandoha hetra. Isan'ny fototra lehibe iangany ny fampandrosoana ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Tsy mivondrana amin'ny toerana iray ny fahefana sy ny vola amin'izay fotoana izay ka samy afaka mampandroso ny faritra misy azy ny tsirairay. Fa ilaina kosa ny fampiofanana ireo ben'ny tanàna sy ny fokotany amin'ny fahaiza mitantana. Maro amin'izy ireny no tsy mahafantatra ny lalàna ny famoaham-bola. Efa misy raha teo amin'izao ny SLC na structure locale de concertation. Ahitana ireo olona avy any an-toerana manolo-tsaina ny ben'ny tanàna amin'ny mety ho filany eny amin'izy ireo. Isan'ny voarakitra ao anatin'ny mampide ny fandarana asan'ny kandida marika ara-dalana moa ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hahatonga ny tsirairay samy ho tompona andraikitra amin'izany fampandrosoana izany. Voalohany indrindra aloha mila fantatra hoe inona ny tena olana zany eto Madagasikara. Raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy ny hoe resaka tsy fandriampahalemana anankiray, resaka fahafitatena ara-tsakafo anankiray, dia resaka sosialy ihany koa, resaka fampianarana sy ny resaka fahasalamana. Dia ireo zavatra vitsivitsy ny teneniko ireo dia matetika ny olona eny anivon'ny commune, eny anivon'ny fokotany zany ny tena manantena hoe vahaolana ho azy. Ary izay indrindra zany ny tena mahatonga ny hoe raha te hitondra fampandrosoantsika ho an'ny firenena dia zava-dehibe mihitsy le hoe fitsinjaram-pahefana tena izy. Fa ilaina ihany le état central zany. Ary état central afaka manao décentralisation. Ary izay le ao anatin'ilay MAP 2. Ny décentralisation MAP 2 zany dia hoe ny chef de région dia miaraka mivory amin'ny ministre sy ny filoham-pirenena zany. Conseil des ministres élargi mihitsy zany le izy. Zay zany anatin'ny MAP 2 zany. Mety mbola misy réforme constitutionnelle na tsy ngamba vao hoe tena afaka tanteraka izay. Fa na izany zany misy volonté zany ao anatin'ny MAP 2. Ny fitsinjaram-pahefana tena izy mifanaraka amin'ny vaninandro sy toetra raha misy amin'izao fotoana izao no vahaolana amin'ny fandrosoana. Fa miantoka ny fandriam-pahalemana ihany koa izany. Satria eto Antananarivo renivohitra zao no betsaka indrindra ny toby miaramila, anefa iny amin'ny faritra atsimo no tena be dahalo. Ka raha misy ny fitsinjaram-pahefana mifanaraka amin'ny toetrandro dia voavaha izany olana rehetra izany.
Mpanangana fa tsy mpandrava isika. Anatsara ny fiainanao idady. Tonga ny fotoana ifidiananao ny mpanangana. Ianao koa efa ny adidinao. Sarobidy ny safidinao. Arovy ny safidinao. Tsy sandaina vola ny safidinao. 7 Desambra marika ara-dalana. Fidiko, fiditsika, laharana fa 5 amby 20. Tian'izao dia marino anaty lisym-pifidianana eny amin'ny fokotany ny anaranao. Alohan'ny sokafan'ny birao fandatsaham-bato amin'ny anora maraina dia mila olona roa atao atsapaka avy amin'ireo 5 membra ny bureau de vote. Ataon'ireo membra roa vita tsapaka sonia ivony bileta tokana ka atao 50 isa 50 isa dia manisa sy manara-maso ireo fitaovana voaray mialohan'ny fifidianana ao anaty bureau de vote ireo délégué indrindra ny bileta tokana ka soratana anaty PV avy hatrany izany. Ndao ilahatra tsara sy ilamina isika mpifidy mba ho voara-maso tsara mombamombantsika. Ireo andraikitra ireo 10 membra ny bureau de vote. Mampanao atsapaka ilay olona roa manao sonia ary tompona andraikitra amin'ny filaminana fandatsaham-bato. Raha misy osika na halatra ao anaty bureau de vote dia ny filoha ny tompona andraikitra voalohany amin'izany. Ny filoha lefitra manampy ny filoha. Ny asesera voalohany mila fahamalinana amin'ny savan'ny karapanondro ao anaty lisym-pifidianana. Ny asesera faharoa manolotra ny bileta tokana, ny sekretera mameno ny PV sy manao double ny sonia amin'ny fidy. Marina fa membra ny bureau de vote telo no présent vao afaka miroso amin'ny fifidianana. Ny andraikitra ny délégué mitondra balitra mavokely manara-maso akaiky ny fizotro ny fifidianana sy fanosam-bato ka tsy maintsy mifanatry tava ny délégué sy mpandatsa-bato eo amin'ny urna fa tsy mifampiamboho ao anaty bureau de vote. Amafisina fa ny andraikitra ny délégué indrindrindrindra ny miaro ny zoso ny tombotsoan'ny kandida ao anaty sy manodidina ny bureau de vote. Rehefa ifarana ny fifidianana 5:00 ka mbola misy mpifidy milahatra dia aorina avy any aoriana ny karapanondro sy ny kara-pifidian'ireo mpifidy ary mandroso tsirairay manefa ny adidiny izy ireo. Eo ihany koa dia efa afaka manendry mpanisa vato roa isaky ny délégué. Ny fanomanana ny fanosam-bato dia atao ampilaminana tsara ka atomboka amin'ny fanosana ireo mpifidy nanao sonia ao anaty lisitra ny isan'ny bileta tokana anaty urna sy anatin'ny bileta tokana tsy ampiasaina ary faritana mialohan'ny fanosana ny vato ny atao hoe vato maty sy vato fotsy. Avela hisolo tena pomba ireo kandida hiditra anaty bureau de vote vao atomboka ny fanosana. Tsy tokony hisy olana amin'ny fanosam-bato raha aseho tsara ireo mpanatrika ny recto verso isaky ny bileta tokana. Aorian'ny fanosam-bato kitapo plastika enina no asiana ireo atota taratasy na akasika ny fifidianana. Makany amin'ny SRMV alefa ao anaty fitanana ny soratra, taratasy manokana fitarainana na fanamariana na fanamafisana ataon'ny délégué dia taratasy fanamarinana ny isam-bato ataon'ny mpanisa vato amina bileta tokana. PV sy fanamarinana isam-bato makany amin'ny HCC arona plastika faharoa. Tahaka izay ihany koa ny makany amin'ny CENI arona plastika fahatelo. Arona plastika fahefatra, fadimy ary fahenina makany amin'ny CED sy ny ministerany an-tany. Marina fa tsy azo sokafana ireo raha tsy any amin'ny ambaratonga andefasana azy. Délégué manao fitarainana na manamafy ireo zavansiona nandritra ny fifidianana. Alefany amin'ny SRMV anaty valopy voalohany na alefa mitokana miaraka amin'ny PV aty amin'ny K25. Ny sekreteran'ny birao fandatsaham-bato mameno PV eo ambonin'ny fanarahi-mason'ireo déléguén'ireo kandida ao anaty birao fandatsaham-bato irery ihany no mameno sy manao sinia PV. Famitinana eo amin'ny asesera voalohany karapanondro voamarina fa ao anaty lisitra ny numéro. Avy eo makeo amin'ny asesera faharoa mandray ny bileta tokana makao amin'ny isoloara manao ny safidy ary arotsaka ao anaty urna. Aseho tsara ireo délégué izany avy eo manao sonia sy manositra rano mainty vita ny safidy. Andro sisa no isaina dia alovany tantara sika e. Faradoboka iarahana amin'ny kandida larana fa 5 marika ara-dalana sabotsy 12 Desambra 2024 avy zao eny amin'ny kianja ben'ny Mahamasina. Manomboka amin'ny 2 ora ny fotoana ho avy ireo mpanakanto mpanohana sitrapoany dady Bodo, Tansimena, Black Nadia, Ambondra, Shaine, Stéphanie, Samuel, Mario, Minidonia, Midja, Rakiki, Tempoge, Chantal, Quick, Air Puissance, Marion, Alsan, Gottlieb, Rajao, Oblak, Ariane, Sharon, DJ Natal. Isokatra amin'ny valomaraina ny vavahady mpanangana fa tsy mpandrava isika. Mandresy dady, mandresy isika. Tongava daholo fa faradoboka io a.
Manakory on RTV manolotra anao Zumba Rainbow miaraka amin'ny groupe 1 2 3. Programatika amin'ny 15 décembre au Petit Palais Mamasina manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20. Yo! Valera Valera Zandre Misandi Sikni Madera. Araka izany dia aza tonona ny fotoanatsika etsy amin'ny Petit Palais etsy Mamasina amin'ny sabotsy ho avy zao sabotsy fa 5 ny volana Desambra izay anatanterana ny Rainbow Zumba etsika izay karakarainy ny fahitalavitra amin'ny RTV sy ny On Air Radio ary ny mpikambana ao anatiny 1 2 3 izay ampialana vola antsika ao anatiny izao akatoko ny fety izao dia ny Zumba izany tiana ihany koa ny manamarika fa mbola mitoetrany zany ny challenge Zumba izay tanterahana ao amin'ny page Facebook ny On Air TV izy io dia misy ny horonan-tsary navokany 1 2 3 momba izay Corée izay ary avirinareo moa miaraka amin'ny irany Dinaiz Valera ary izy io ndray dia alefanareo MP aty amin'ny page Facebook ny On Air TV ary alefa eo amin'ny mur izany ka isy moa ny fifidianana na ihany koa ny fanaovantsika j'aime zany an'izay vidéo izay ka izay ma j'aime petsaka indrindra dia azo loka goavana amin'ny sabotsy ho avy izao mila malakalakitsika satria dia raha ampitso no fany afatsika mandefa an'izay challenge Rainbow Zumba ao amin'ny page ny On Air TV izay hitovatsika ny fampalambavao amin'ity alina ity ny 7 faingo 7 isanjato ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao no fantatra fa mitondra ny aretina kitrotro raha ny fanambarana izay navoaka ministerany fahasalamam-bahoaka distrika misy 420 eto Madagasikara no fantatra fa misy an'izany kitrotro izany ao anatin'ny faritra 20 ary eto Antananarivo sy Ambatopoeny moa no tena ahitana betsaka ny olona izay tratran'izany. Tao anatin'ny tapabolana monja dia nahitana fiakarany avy dia avy nisan'ny olona voan-kitrotro raha enarivo mantsy izany teo aloha dia nanjary tonga teo amin'ny 2 alina teo eo. Ny aretina kitrotro dia aretina mora mifindra indrindra ary ny vaksiny no fototra azy isorohana izany. Misy karazany telo ny fitrangany aretina ity dia ny tranga tsotra izany hoe mandrotsorotsina ny hoditra miampifanavinana mena maso na mintsondelo na mikoaka. Misy ihany koa ny tranga manahirana raha toa ka miomby ireo aretina ireo ary ny tranga misy fahasarotana izay ny mpitsabo irery aminy moa no mandefa ny mararena amin'ny hopitaly raha sendra izay tranga izay. Nambara ny mpitsabo kosa moa fa ny 20 isanjato nireo tranga hita eto amintsika dia saika tranga tsotra avokoa. Nampita hafatra kosa ny teo anivon'ny ministera fa anisan'ny singa lehibe ahafana misoroka ny aretina kitrotro ny vaksiny izay atao araka ny toromarika izay efa omeny izy ireo. Ahoana ny rahantsika miady amin'izao aretina kitrotro sy ny pesta eto Madagasikara zao. Gaga angamba ny olona mieritreritra hoe fangamo zany tsy anjaran'ny ministera rery tsy paikady ministera amin'ny fahasalamana ve no etiantsika miady amin'izany aretina kitrotro zany. Marina tokoa zany saingy ny entana tsaraina mora zaka ary misy entana zay tsy ministera no hitondra azy fa isika vahoaka ary dia nataonay mpitondra hafatra ny mpanao gazety tamin'ity anio ity iresaka amin'ny tsirairainy amin'ny hoe ny paikady raha isan'ny ministera amin'ny fahasalamana amin'izao firongatan'ny aretina kitrotro izao dia ny hoe apita ny hafatra fa tsisy afa-tsy ny vaksiny no entintsika miaro mba tsy isin'ny kitrotro ary raha tahiny ka voan-kitrotro ny olona anaraiky na eo amin'ny faritra misy antsika maromaro ny voan-kitrotro dia tsy maintsy atao voalohany indrindra ny manatona tombom-pahasalamana fa tsy ilay kitrotro amin'ny maha-kitrotro azy ny tena olana fa reo ilay aretina manararoatra amin'ilay kitrotro eo anatin'ny olona anankiray surinfection zay fitenenanay zany hoe voan-kitrotro ny olona iray me malefaka ny fiarovanao aminy dia manararoatra daholo ty karazana mikroba rehetrarehetra zay tsy maintsy anatonana tombom-pahasalamana hitsabona ary efa tonga eny amin'ny hopitaly dia misy tsy maintsy tazomina andro vitsivitsy ao amin'ny hopitaly.
Ankoatr'izay dia paikady niraisin'ireo ihany koa ny fanentanana ireo olona tratran'ny ity aretina ity mba tsy hifamezivezy eny amin'ny manodidina hisoroana ny mety fifamparitahany ny aretina ka hampitombo isa indray ny olona ho voan'ny aretina kitrotro. Nambaran'izy ireo ihany koa moa fa anisan'ny afaka misoroka izany ihany koa ny vahoaka rehetra amin'ny alalan'ny fanadiovana ny manodidina ary ny fanaovana vaksiny ny zaza. Ny paikady manaraka dia ny hoe hiangaviana isika rehetrarehetra izay nolazana fa voan'ny kitrotro na mitondra ilay soratra aretina voan'ny kitrotro mba tsy handehandeha ny anivon'ny fiarahamonina intsony aloha mandritra n'ilay 5 andro fa tonga amin'ilay fitenin'ny dokotera hoe repos mba mipetrapetraka aloha dia mandinika tsara ny amin'ny hoe inona ny tena natonga nyity aretina ity teto amiko, izany koa mba azo eritreretina ihany. Mila ny paikady raisinay koa dia ny hoe mba fotoana amin'izay koa izao andraisan'ny tsirairay ny momba azy. Ndao mba raisina an-tanana momba antsika fa tsy hiandry olona foana hikarakara antsika tsirairay hafa. Mifandraisana an-tanana voalohany momba antsika dia ny hoe andao mba hiezaka ny adio amin'izay. Fadina amin'izay ty loto eraky ny tanàna ity. Matetika manome tsinitsika hoe tsy anjaranay nge manangona fako e, fa aza adinoana fa avany amintsika ny fako. Dia tsika no manao an'ilay ataontsika gestion des déchets. Hoe ejerena tsara ny fikarakarana ny fako. Misy fako tokony alefiny amin'ny tobony ny fanaripako, fa misy fako kosa eo an-tokotany ihany dia vita ny fanamboarana azy ho lasa zezika. Dia hoy izahay hoe fiarahantsika miasa no mety ampitsahatra nyity valanaretina izay ndeha ataontsika hoe firongatany aretina kitrotro eto amintsika ity. Lafo dia lafo ny vidin'ny vaksiny fa ny efitry ny kitrotro atao amin'ny zaza iray hono teo anivon'ny ministera ny fahasalamana izay mitentiny eo amin'ny $5 eo raha ny atao ny kajy. Manentana ny vahoaka araka izany izy ireo mba hanao vaksiny ny zaza fa ihany koa anatona toeram-pitsaboana vetrany raha toa ka misy tranga mampiayay. Manampy amin'ny fisorohana ity aretina ity koa moa ny fihinanana sakafo misy vitamina A. No marian'izy ireo kosa fa tsy misy ny sakafo tsy azo hohanina ho an'ny olona izay tratran'ny ity aretina ity, saingy miankina amin'ny toe-batany tsirairay kosa ny anambaran'ny mpitsabo an'izany. Ahafahana tanteraka fihetsiketsehana kosa ny mponina tao Mahabe commune Brieville distrika ny Tsaratanàna omaly ho fanohirana ny fandotoana rano izay trotrony izy ireo izay ataon'ireo sinoa mpitrandraka kroma any an-toerana. Fa eo ihany koa ny fanairana ireo sinoa ireto amin'ny fampanantenana izay nataony mahakasika ny fananganana fotodrafitrasa any an-toerana izay tsy mbola misy tanteraka hatramin'ny fotoana izao raha ny fanambarana sy ny fanavana izay noentin'ireo ponina. Atonga tany an-toerana nanaraka akaiky an'ity raharaha ity i onja minana menjanary sy ty avina rakotindreny. Maloto ny rano sotroan'ireo mponina ao Mahabe commune Brieville distrika ny Tsaratanàna no ny fahalotoan'ny loharano izay ampiasain'ny mponina amin'ny fandrahoana sakafo sy idiovana. Vokany miteraka aretina sy idiidy amin'ireo mponina mampiasa ny rano izany ka lasa mandeha kilometatra maro ireo mponina vao mahazo rano fisotro madio. Raha ny fantatra dia ireo sinoa mpitrandraka kroma ao an-toerana no mandoto ity rano ity amin'ny alalan'ny fanasana ireo kroma voatrandraka mialohan'ny hanodinana izany. Misy ihany koa ireo mponina no nilaza fa sady ao amin'ilay loharano ireo sinoa ireo no manao malotony. Noho izany dia tsy neken'ireo mponina izao fahatapahana sy fandotona ny rano izay ampiasain'izy ireo izao ka nisy ny hetsika fidinana teny amin'ny manodidina ny toerana fitrandrahan'ireto sinoa kroma ireto. Fanantenana pokaty nameny anay nefa izay vehivavy izany dia mila rano ny ranonay no lotoviny ka metena zao izay dia manery anazy manao an'ilay rano sy ny zavatra izay mifanarana. Ohatra amin'izay dia nandeha ary tena reraka mihitsy izany izay nanao ny pompy io. Kanefa kosa ny amin'izao fotoana lasa haingo tanàna ilay pompy, tsy rano mandeha, tsintsina mandeha, dikan'izay dia malahelo izay. Ka mila rano madio izay sy zavatra iainanay fa maninona izay natao. Maty tena anao zao mitiananay, inona moa mahafaty anay, ny rano tsy misy, pompy simba. Ankoatra izay dia mitaky ny fampiarana ireo fampanantenana nataon'ireo sinoa mpitrandraka kroma ihany koa ireto mponina amin'ny fampandrosoana ny vokatany izay misy azy ireo ity. Fampanantenana amin'ny fananganana fotodrafitrasa maro toy ny tsena, fanamboaran-dalana, hôpitaly sy ny maro hafa izay efa ho herintaona izay no ny andrasan'ny mponina izany raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Izay takinay hita masonareo anatin'ny banderole
raha mamaky azo mahita an'le banderole dia hoe ataovy ny tsena satria izay famfanarana aiza ny foto-drafitrasa rano sy ny jiro tsy amidy amin'ny sinoa na mivahiny ny tanindrazana eto amabe fa kosa noho ny zareo mitrandraka ny kroma io raha lavaka ny hita maso ao dia lavaka sisa fa ny kroma dia tsy iverinao tsony noho izany mba tambiny ilainay tambin'le kroma alainjareo dia ireo foto-drafitrasa nangatanay ireo miantso ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny moa iretom-pona ireto mba hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana manoloana izao trangan-javatra izao. Izao ahitantsika izao moa zany dia na ankizy na tanora lahary lehibe dia samy hitantsika fa mirahina avokoa ny mponina ety an-toerana andehanao izay fitakian'izareo izay. Eny ary toizantsika ny famparana-baovao nisy ny fampahafantarana ny politika ny fananantany eto Madagasikara tamin'ireo sekretera general eo anivy ministera ny fananantany sy ireo misy hetra ministera miisa 5 tazana amin'izany moa ny hanapina sy hanavozana ny rafitra napetraka mikasika ny fananantany tany amin'ny taona 5 sy 2 mba hitohizany andraikitra sahan'ireo ministera isan-tsokajiny fanoelaran-drenantenany sy afitra lalaina. Taona 5 sy 2 nisy fanitsina farany fananantany teto Madagasikara. Manoloana izany dia anisany fampahafantarana amin'ireo sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera fananantany androany miaraka amin'ireo sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera miisa 5 ny amin'ny fanavozana indray ny politika fananantany eto Madagasikara ary ireo programa nasa rehetra mikasika izany. Izany natao dia hanatsarana indray ny politika fananantany eto Madagasikara. Nodinina tamin'izany ihany koa ny fomba fahamin'ny ministera tsirairay manara-maso sy manjo ny asa atao amin'ny fananantany amin'ny alalan'ireo sekretera jeneraly ao aminy. Ny zavatra natao androany dia fampahafantarana an'ireo sekretera jeneraly vaovao vokatrin'ny fanofana gouvernemanta ny momba ny fanavaozana ny fananantany izany hoe ny politika vaovao ny fananantany novozona tamin'ny 2014 sy ny programa nasan'ny fananantany mifandraika amin'izany ireo asa ireo zany izay ho tanterahana eto Madagasikara mba hanatsarana ny resaka fananantany rehetra dia izay no anasana an'ireo membre ny COS na comité d'orientation et de suivi ireo izay sekretera jeneraly ny ministera daholo Nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana sy fampianarana azy ireo mba ho fampianarana amin'ny fanaovana tombanezaka amin'ny fananantany eto Madagasikara. Isan'ny dinihana atao ihany koa zany natolotra an'ireo sekretera jeneraly ireo zany dia ny fitaovana hoentin'ireo miasa fa manara-maso n'ilay fanatanterahana amin'ilay politika ny fananantany. Misy ny atao hoe programme national de suivi et évaluation amin'ny programme national foncier. Dia io zany no isan'ny natolotra an'ireo tao zany velambenarina tamin'ireo hoe ahoana ny fomba anaovana ny tombanezaka sy fanjohiana zany ny resaka fananantany eto Madagasikara dia io zany anisany natolotra an'ireo tao zany natao azy ireo. Avinatran'ny fa efa sika jifaina ety amin'ny fomba itoeran'ny On Air Radio, On Air TV ety akorondrano ety amin'ny village de jeu immeuble STOI ny tapakila fatsika manatrika ny Rainbow Zumba totsaina etsy amin'ny Petit Palais ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora maraina ankoatran'izay ihany koa dia efa vonina ny tarika 1 2 free miaraka amin'ny chaîne sy Dinaiz anafana an'izay Zumba taterana etsy amin'ny Petit Palais Mahamasina amin'ny sabotsy ho avy izao andeha rahantsika ny fanampanazavana momba ity etsika Rainbow Zumba ity. Ny etsika Rainbow Zumba izay atao amin'ny sabotsy 12 Desembre ho avy zao eny amin'ny Petit Palais Mahamasina. Ny On Air TV sy ny groupe 1 2 free no mikarakara azy ity. Efa vonina tanteraka ny fanomanana ny Rainbow Zumba. Raha ny tanay eo amin'ny fanomanana dia ho maro loko tokoa ny ambiance amin'ny fotoana io. Ny groupe 1 2 free moa
izay misy ny Optimus rindra ary Titi dia miketrika ny tsara indrindra omena amin'ny etsika zomba eny amin'ny Petit Palais Mahamasina io. Efa hitanareo zao aloha zao natao mikoriny 1 2 3 no arahantsika amin'izao efa maneho sahady ny hoe ohatrohatrany ahoana ny zavatra iseho. Daholo latino, hira zena, afrikana, hira malagasy indrindra le amin'izao fotoana le manalaza sady amin'ao sportsika no manalaza miaraka amin'ireo hira vaovao be da be mihitsy. Tokony ho tonga amin'ny 5 sasany ianareo. Amin'ny 5 sasany satria vonjevonjena le plasy. Mandaty sao dia hoe lasa nerina be dia sao dia tsy mahita na ohatry zany. Amin'ny 5 sasany dia efa misokatra ny vavahady afaka mihitsy. Tena zavatra mahafinaritra sady raitra feno surprise zay eny ambony scène eny zavatra be da be spectaculaire alefanay daholo tsy mitazona nininy zay tsy mitazona pasy amin'io navoakanay daholo sady mira ny artista no manao zomba miaraka amin'izareo tsika mandeha ao anatin'ny hiran'izareo dia indrindrandrindra tena ampiavaka anazy ity fitambarana zavatra anankitelo ahitana ny coach Optimus, Virindra, dia Titi. Samy manana ny maha izy azy daholo ireo coach ireo. Dia amin'ny zavatra mampatipaty be mihitsy. Ngeza be. Samy hafa raha samy zomba ny hitanareo sao dia gaga hoe sao dia zomba tsony zany fa zomba ny ataontsika ao. Ok. Mba hisy ny complicité entre anay coach ho aminareo public dia rehefa manome izay coach surtout ao anaty battle dia averinareo aty aminay le ambiance amenay ho anareo public dia zay le complicité entre anay coach sy anareo public amin'ny fotoanany zomba rainbow io. Sahalala amin'izao ny sombony izay hitranga amin'izany etsika rainbow zomba eny amin'ny Petit Palais Mahamasina izany. Tsara ny mampatsiahy antsika fa ny tapakila fidirana dia azo jifaina ety amin'ny Honneur TV Ankorondrano na any amin'ny groupe 1 2 3 na ihany koa mandritra ny fampisehoana. Misy loko zaraina ihany koa amin'ny fotoana io ho an'ireo mpandresy amin'ilay soradi na kore mifanaraka amin'ny hirany dinaizy mitondra ny lohateny hoe Valera. Samy anome loka avokoa moa na ny Honneur TV na ny groupe 1 2 3 na isaina sy dinaizy. Allez viens danser, danser, tu te démouler, viens te trémousser, sur une ambiance couboulée. Allez viens danser, ma chérie de bouger, beauté africaine, mon ami ça vaut la peine. Pas 1, 2, battre attraper ta go, fais ton malin, marquez-le pas 3, 4, battre attraper ton gars. Bibi, à position, les 15 position, tu connais, faut laisser la mélodie t'emporter. Kumule, 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 maman, la kumule, 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 maman, la kumule. Allez, viens danser, danser, tu te démouler, viens te trémousser, sur une ambiance kumule. Allez, viens danser.
pris en otage. Lève tes mains comme dans un braquage. Viens danser, quel que soit ton âge. Les années passent, mais je reste à la page. Si tu veux, tu peux la paix. Danser le capa beneke, bébé. Positionne le pied de guitare, maman. Je t'ai donné un macassa, cassa. Et dis que je suis papa, c'est pas ça, c'est cosa. Position penalty, kubaraiti no kware futi aya. Chikolanga commando, abenga mobiebio. Wana nyambebo, wene molwana mbebo. Allez viens danser, danser. Petit viens bouger, we go. Mauvais plus de guerre, danser. On veut sentir mon sang. No fight, no war. One Africa, massacre yange. Y'a la joie de Cuba, Côte d'Ivoire, Uganda, we go. Balumba. Yeah. Connexion Abidjan Kampala. Balumba. Apprêtez-vous. Bientôt Mama Loco. En ensemble. Balumba. dia araka izany dia tanitsika rehetrarehetra ho avy eny amin'ny petit palais amin'ny sabotsy ho avy zao anatiny ireny ambiance reny sationany ihany reny a mahitakitaka mihitsy a isika zany ao anatin'izany a etsika roa mbô sy omba karakareny Honor TV sy ny groupe 1 2 3 izay zay ihany koa ny atsika marakatona ny fampalalambavao amin'ity ala ity mankasitraka tokolasy tomboavy niaraka taminay hatramin'ny farany azadiny ny fandarana tapatapakatra ao arinany ity fampalalambavao ity manasatsika rehetra ary tsy saraka amin'ny Honor TV.